Hanapakaombotsika anie ny fiatanan'i Kristy. Amen. Amin'ity andro alarobia 10 novambra 2024 angamba dia fifaliana ho antsika indray ny manahaka ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro ity. Vavaka sika. Indreny alehibe ny fitiavanao anay raha eo dia ny tenenanao aminay indray amin'ity andro ity. Andriamanitra velona ianao ka mitena aminay manakariva. Dia miasa ny teninao anie anova ny fiainanay ary ampahafantatra anay indray fa ianao no andrasanay mandritra ny andro. Evokisy zavatsoa amin'ny teninao izay Jesosy teny fo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity 10 novambra 2024 dia filazantsara araka Matio 17 ny fiaina amin'ny telopolo ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 17 ny fiaina amin'ny telopolo ka hatramin'ny 17. Ary efa napodiny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy ary ny mpianany nakao aminy ka nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsy farifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsy farifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay mafy izany dia ny devoly, ny fararano dia fataperan'izao tontolo izao ary ny mpitsinga dia anjery. Ho tahaka ny anangonana ny tsy farifary sy andorona azy any amin'ny hafa, tontolo izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Zanak'olona ny eka ny anjeliny ary eny dia anangona ka moka amin'ny fanjakany ny zavatra matafitoana rehetra mamizay manao miloka. Dia nipy azy any amin'ny fandorana lehibe ingina afo, fandorana lehibe rehetra afo izy, any no isy fitomanina sy fitoanify. Ary amin'izany ny marina dia miapirana tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy izay manatsofina aoka izy. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araka Matio havana dia miavaka manokana amin'ny filazantsara efatra satria manao zava-dehibe natao hoe fanjakana lanitra izy. Hita raha teo fa ny apôstôly Matio dia jiosy dia voamaka amin'ny filazantsara araka Matio ny majiosy azy tsy manonona ny anaran'Andriamanitra toy ny jiosy. Ary misy fotoana tsy mitonona mihitsy ny anaran'Andriamanitra fa tsy mety ny manonona anaran'Andriamanitra sady tsy mendrika ny ampy ny anaran'Andriamanitra akory izy azo ianao satria masina dia masina izany anaran'Andriamanitra zany. Ny anaran'Andriamanitra teo dia milaza ny maizy azy an'Andriamanitra ka tsy ahitana ny hoe fanjakan'Andriamanitra ato amin'ny fanindemandehany misy an'izay ato fa fanjakan'ny lanitra. Eto koa tsy hoe fanjakan'ny lanitra ihany lazainy fa fanjakan'ny raingy na fanjakan'ny zanak'olona, fanjakan'ny rainga na fanjakan'ny zanak'olona na ny zanaky ny fanjakana. Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy no fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra. Izy no fahatanterahany. Ka raha tonga izy dia nanafatafatra mihitsy izy hoe nilibana rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy Kristy le fanjakan'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo izao. Izy le fahefan'Andriamanitra izay itoeran'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Izay mpandinika soratra masina fa tafavoaka tao amin'ny fihirifirany Andriamanitra raha tonga nofo teto amin'ity tontolo izao ity Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra miara-monina amin'ny olona na Immanuel, Andriamanitra antsika. Eto izy dia asehony mazava tsara ny anjaran'ny olona izay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Asehony mazava tsara kosa ny anjaran'ny olona izay tsy manaiky izany fahefan'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Hoe manaiky ny fahefan'ny fanjakan'Andriamanitra dia lazainy hoe ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny tsy farifary dia zanaky ilay ratsy.
ka mila manontany tena izaho. Ianao izay manahaka zao mofinainy izao. Ianao ve zany fanjakana? Sasany ilay ratsy. Ny voany matra no amantarana ny azo. Ny voany. Ataonao ahoana no hamofo tsara, nefa ny ao anatinao tsy zany akory. Soratra masina teo ny teony, akizay mihabeny eo am-po no lazainy vava. Tsy azo afelina mihitsy mantsy eo am-ponao fa sy eo eny ihany tsy afaka manao sahatava mihitsy ianao na dia tsara vilatsotoina fa iary eny ihany ny zanaky ny fanjakana sy ny zanaky ny lay ratsy. Tsy maintsy aseho zany amin'ny andro farany satria avana ny votsara sy ny tsy farifary. Ny tsy farifary ilazana ny zanaky lay ratsy dia tsy maintsy avana amin'ny vary. Ny vary kosa ampidirina amatsofoka fa lay tsy farifary dia zay mbola azo eto hoe entina dogana amin'ny fandohana alipi azy amin'ny fandohana lehibe mirehitra afo. Fandohana lehibe mirehitra afo. Zany lazana fandohana lehibe mirehitra afo. Any misy ny fitomaniana sy fikitohany vy. Fa eo anatin'izany mila manapa-kevitra zasy ianao. Dia mbola tsy tonga zany fikitohana zany, mbola tsy migadona zany, dia mila manapa-kevitra zasy ianao hoe aoka hiala amin'ny ratsy fanaontsika isika. Fa raha vao miala amin'ny ratsy fanaontsika isika dia velona andrindra ny tanitsika sy monina ao aminy. Dia zay moa le tantara faharoa de 7-14 de 7-14 hoe efa 7-14 raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako ho avy any teny ka hivavaka ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia anasitrana ny tany eto amin'ity firenentsika ity ve misy zanaky ny fanjakana. Midika teny monina dia hoe olona fifitra amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, velona amin'ny tenin'Andriamanitra, ka samy teniny tahaka ny tenin'i Jesosy hoe tsy mofo ihany no mahavelona fa ny teny rehetra loka ny vavan'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra sika ravana fa afaka tohina malalaka eto amin'ny firenentsika ny tenin'Andriamanitra. Araroatra zao andraisanao ny tenin'Andriamanitra, ivelomanao ny tenin'Andriamanitra, tapony hevitrao hovainy ataoko tsy ny ataonao satria ny filazantsara dia manova sy manovanao rehefa mino ianao satria herin'Andriamanitra zany ho famonjena zay mino ko amin'ny an'ity andro an'ity. Minoany Jesosy tompo dia tapony hevitrao ianao angatsy fanaonao rehetra ka mijerenao amin'ny tompo fa raha miverina ianao dia ho aisin'izay satria misoratra masina misy fifaliana lehibe anandanitra ho an'ny mpanao paraisany be. Dia ny teny fampanantenana eto dia mamy hoe zay marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ray. Fanjakany lanitra io fanjakana Andriamanitra. Mirapiratra tahaka ny masoandro ny marina. Inona teny marina? Ny mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny mankatoy ny tenin'Andriamanitra, ny velona amin'ny tenin'Andriamanitra ka asina vilona ny ankavanana ankavianao dia virena faingana ao amin'ny Kristy fa tsy avy antso marina izy fa miantso sy antsoanao sy mpanompo mahita. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany ka ty tono andro ity hamoazy antsika votsara fa hoy Jaona mpanao baoptisa hoe indro efa mipetraka eo apotsika ny hazo sady ny famaky ny hazo eto tsy mamovoa tsara teo kapaina aza ny andro kapaina sasoanao fa mivamy fanavoazana saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra sy masina sady Kristy. Amen. Tera sy misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao toetra amin'ny faratsiny zay. Idirany teninao fiainanay, teninao dia mandravarava zay rehetra tsy nambenao aty anatinay, ny teninao no manova ny fiainanay
ka oksan tu biasa lah ye itu mau amne si mana cuci itu ni sanmu rasa ini sana andai cuci kanya ifa kali ane sinantan masih nani na kanau tunganen fasa kanau tone sikapunau dia tantar kelentan menyanyian nasa sanai amanilanir kai tak na milane simin ketandai esan tunne fakapana kamana fana yang gat penon fasa kana sendiri avna kamana sai amen tate kan tu pamcika ni sutu kan situna amina resan ka fana masosoa resan funa fana tinana fikaman sen tana gone tu kami akan ago papamira-pira tantabam na gane tup kumamina fom na gua. Manada tantabam na gane tupu kaman mi na gufyatana. Matuk sinya na gua sa tisya manifsa. Amen. Punata ne wana di manta gigane amnya nangan hai sinsana ka alfa masna. Amen.